Tokony hojerena ny zon'ny vahoaka madinika izay manana olana ara-tany raha ny voalaza ny solitena ny fokon'olona avy amin'ny fokontany Ambohimanarivo Atsirabe voalohany izay niakatra eto Andrenivohitra mba hitondra ny fitarainan'izy ireo. Ny andinjiniary. Toerana iray ao amin'ny fokontany Ambohimanarivo Atsirabe voalohany no ifandiran'ny fokon'olona 230 sy ny fikambanana iray raha ny tatitra izay noentiny solitenany izany fokon'olona izany omaly. Trano afantoavana etra fa azahoana ilao ve dia fikambanana voamaly regny mipetraka sy tokony eo amin'ny tany izay mba fatakany no nanomatisany milany le fikambanana io mahitsy. Ny tratrarina aloha zany no voalohany indrindra dia hoe tsy anelingelaina ny fikambanana vao forona tamin'ny taona 2020 any zavatra efa niadina hatramin'ny taona 2020 zany satria lasa tsy ara-dalàna le izy raha ohatra ka olona efa tolona efa amataonany maro indray zany lasa voasoso ny zola makasiny. Tsy dia idiranay loatra fa le zoananay zany tokony mba jerevana hoe olona efa traizana dingana vitan'le olona reto dia tokony izy zany mba fanaraha-maso fanjakanay zany mba isy fanaraha-maso zany amin'le izy mba mijery ny tena rary misy amin'izy. Amin'izao tokony atao amin'ny fanjakana zany satria izay akan'izay dia mifantoka tonga ty amin'ny fanjakana foana hoe miandro ny rara sy ny hitsiny. Nitondra ny heviny manoloana izany ihany koa moa ny avy eo amin'ny voameran'ny filaminana sy ny fiarovana. Mandrakariva moa izay zany dia mijery ny toejavovan'izao izay mampisarovita efa miteraka tsy filaminana tsy fandriam-pahalemana ary izay foana ny zavatra misy amin'ny tany eto Madagasikara. Resaka tany dia mitarika ho any amin'ny korotana ary miafara zamazana amin'ny fifamonoana. Miditra zahay tady ny fandaminana, tady ny azahoana mba hatongavana ny marimariterasana. Mandrakariva nefa dia tsy tafavoaka izay fandaminana izay. Miezaka tena no fandaminana. Raha fa atao ny fandaminana rehetrarehetra dia mandehatra ny trany amin'ny ambaratonga mpitondrana. Ko raha fitiniko zany ny resaka nataontsika teo dia fanairana ny fitondram-panjakana amin'izay andraikitra tandrifin'ny fanjakana. Ireto solitenan'ny fokon'olona ireto dia ny anamafy fa mandony etra amin'ny trano izay onenany izy ireo amin'izany toerana izany ary mangataka ny manam-pahefana izy ireo mba hijery ny zon'ny vahoaka madinika.